mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmiarabantsika ary afaka malala tratrity zoma fa 20 ny volana septambra ity ny mofinaina volahatra ho antsika dia ny bokin'ny Jeremia mpaminany. Jeremia toko 15 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny 15 amin'ny anaran'i Jesosy. Izao no teny nampilazain'i Jehova an Jeremia mpaminany iny amin'ny Babilôna dia ny amin'ny tany Kaldeana. Amarambarao nareo eny torio any amin'ny firenena ary manangana faneva torio fa azafeny natao hoe afaka Babilôna. Mangaia ibela raiky tahotra Merodaka eny mangaia eny sampiny raiky tahotra ny sarin-javatra fa misy firenena avy anavaratra miakatra mely azy ka ahatonga ny tany no lao tsy isy-ponina intsony fa na ny olona na ny biby dia samy andositra ka ho lasa avokoa. Amin'izany andro zany sy amin'izany fotoana zany ho Jehova dia ho avy ny zanak'Israely dia izy mba amin'ny taranaky Joda eny andeha izy sady hitomany eny am-pandehanana ka hitady an'i Jehova Andriamaniny antany lalana makany Ziona izy sady hanatrika akanikana hoe avika maneke an'i Jehova amin'ny fanekena mandrakizay tsy ho atonohitra. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana ny tenao ny fahamarinana. Amen. Ny faminanian'i Jeremia moa arak'izay efa matetika resahantsika dia faminaniana ny amin'ny nosoratana na nomena ireo zanak'Israely zay tany amin'ny fahababoana, faminaniana ny amin'izay hitrangako aorianan'ny fahababoana. Isan'ny boky lava ny bokin'i Jeremia mpaminany. Misy mpanoratra anankiray antsoina hoe Davide izay nanoratra boky mikasika ny bokin'ny Jeremia. Jérémie, témoin de Dieu en un temps de crise. Tsy dia lava, tsy dia tena lehibe boky io asa raha mbola misy manana azy eny amin'ny librairie fa isan'ny boky ataontsika hoe mamitina ny boky ny tantaran'i Jeremia. Ary mahafinaritra aminy dia tsy dia sarotra vakiana loatra izy fa azony tsy dia tena ataontsika hoe ohatran'ireo mpanoratra bokin'ny testamenta taloha malaza tsy mety ho tandrifiny ataontsika hoe ny saram-babem-bahoaka satria misy boky tena nosoratana ho ana teolojiana, nosoratana ho ana teolojiana, nosoratana ho ana olona mbola hitoritena mpianatra, fa misy kosa boky tena nosoratana ho an'ny olona mba ahafahan'ny olona mandray avy hatrany ny hefim-panahy sy mampiatra azy tahaka ty soratany ataontsika hoe Davide ity. Mazava ny fanazavany momba ny bokin'ny Jeremia raha ohatra ka sendra manana na mahita an'io boky io ianao. Ity bokin'ny Jeremia ity tsika teo dia ny toko 15 andiny voalohany ka hatramin'ny 15 dia miresaka momba ny araky ny nazavany apahany amin'ny teny fampitena ataon'i Davide dia manazava ny amin'ny haharavany Babilôna. Haharavany Babilôna ary ny faharavan'ny Babilôna dia tahaka ny faharavan'ny tilikambon'ny Babela. Tika teny hoe Babilôna moa dia avy amin'ny teny hoe Babela ihany, tsy teny ray ihany reo. Ary tahaka izay nitranga tamin'ny faharavan'ny Babela, tilikambon'ny Babela no haravan'ny Babilôna. Raha toa ka mamaky tsara ny toy ny tantara hiparitaka ary na ny sampy ny ivavahany aza dia zao hidaraboka ho tsinitsinina. Hoe andininy eo ambany eo ny andininy faharoa manao hoe mangaiay bela raiky tahotra Merodaka. Bela sy Merodaka dia na Merdoka na Merduka
dia samy anarana ihany 10 mahery na 7 azy no anarana ny salorany Merodaka am'izay afantarana azy amy tantaran'ny Babilôna, tantaran'ny Asiriana, tantaran'ny Someriana, tantaran'ny Akadiana, dia sampy io teo foany. Ka ny Ibela sy Merodaka dia samy sampy babilôniana. Anisan'ny sampy lehibe no tompon'ny babilôniana na Ibela na i Merodaka. De dikany hoe mangahy Ibela raiky tahotra Merodaka de milaza hoe faharavan'ny ny sampy. Tamin'ny vanim-potoana ny antikité moa rehefa hoe resy ny sampy de resy koa lay firenena, na ny faharesen'le firenena de midika faharesen'lay Andriamanitra ny vavahan'lay firenena. Ary dia eto zany dia faminan'iny Jeremia mpaminany ny amin'ny hoe ho ravo i Babilôna ary ho afaka ny zanak'Israely, ho afaky Joda, ho afaky Joda amin'ny fomba tsy neritreretiny tsy neritreretin'ny Joda mihitsy nanafahan'Andriamanitra azy, satria ho resin'ny Persianina, ho resin'ny Kirosy zany i Babilôna zay nisan'ny firenena tanjaka tamin'ny fotoanandro iny amtaontsika hoe amin'iny misy any Iraka ankehitriny iny sy ny manodidina ny fanjakana babilôniana, mifanila aminao moa ny iraniana zay persianina, dia andrava ny Babilôna ny persianina ka ho afaka zanak'Israely, ho alefan'ny Kirosy ody any an-tranony any amy tanànany ny zanak'Israely rehefa mandevozo ny babilôniana nandritry ny 70 taona. Dia ina no efim-panaty Jeremia ho takatritsika amin'ny 15 ka hatramin'ny 15 ity. Ho ravo Babilôna. Rehefa miteny hoe Babilôna sika dia farafaratsiny zavatra 3 lehibe no teny fonoson'ny Babilôna. Ny voalohany de zao fanompoantsampy. Fanompoantsampy ary maro sampy moa zany ny babilôniana, polythéiste zany hoe mivavaka tamin'Andriamanitra maro izy. Ary dia ho ravo Babilôna. Ny dikany hoe ravo Babilôna de zao tsy akasitrahan'Andriamanitra ny fanompoantsampy. Tsy akasitrahan'Andriamanitra ny fanompoantsampy ary izay no asehonyity 15 ty. Rava, simba izy rehetra firenena manompo sampy. Tsy akasitrahan'Andriamanitra tsy maharitra ny firenena manompo sampy. Hita teo amy tantara zany. Hita teo amy tantara, ny tantaran'izao tontolo zao zany. Fa na inona tampony sy herin'ny firenena rehefa mpanompo sampy izy de rava tsy maharitra mandrakariva. Rava le fanjakana. Fa ny hevim-panahy faharoa zay aterak'izay hoe fanompoantsampy zay de zao, ny mpanompo sampy dia manana toetra ny mpanompo sampy, tsy mba manana fanetretena. Rehefa miteny hoe Babilôna isika de firehareana, fizahozahoana, avonavona, zay no ambara miteny hoe Babilôna. Hitantsika etrany amin'ny boky ny Genesis 2:1. Rehefa miteny hoe Babilôna de zao avonavona, fiheveran-teny ho zavatra ary tsy akasitrahan'Andriamanitra zany. Midaraboka izay rehetra préari, midaraboka zay rehetra miavonavona, midaraboka zay rehetra mihevitra ny tenany ho tsara. Fantatsika ny farany Nebokadnezara ao amy toy any amy bokin'ny Daniela. Tsy akasitrahan'Andriamanitra ny avonavona, ny fireharean'ny Babilôna. Fa ny hevim-panahy fahatelo azo eo amy bokin'ny Jeremia amin'ny 10 vitsy ity de zao ny fahasiahana. Ny fahasiahana zany hoe ny herisetra tsy akasitrahan'Andriamanitra Babilôniana dia na herisetra, nandrava ny tempoly, nandrava ny manda. Asehon'ny bokin'ny Jeremia zany fahaviniran'ny miaramila babilôniana fa tsy nakasitrahan'Andriamanitra, noravan'ny persianina ity fanjakana ity. Zany hoe raha mahazo tsara ny tantara isika de naveran'Andriamanitra mba ho famaizana na ho fanitsina ny zanak'Israely, de naveran'Andriamanitra hanitsy na fitaovana nampiasain'Andriamanitra ny babilôniana. Saingy zao ho tsarain'Andriamanitra kosa indray ny babilôniana ka de nirahy indray ny persianina.
naveran'andriamanitra indray ny persiana. Mahagaga ry avako ny fomba fotoran'andriamanitra, mahagaga. Nahoana naveran'andriamanitra ho babo ny zanak'Israely ho babon'ny Babiloniana? Satria tian'andriamanitra ho ahitsy, tian'andriamanitra ho amboarina. Fa rehefa naherisetra kosa ka nampijaly ny zanak'Israely ny Babiloniana, de naveran'andriamanitra indray ho ravan'ny persiana. Toy ny manao andriamanitra manao hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako de adidiko ihany, hitatsika eo amin'ny bokin'ny Isaia. Raha naveran'andriamanitra ho zogain'ny Babiloniana zanak'Israely na ny Joda, tsy hoe tsy fitiavana azy, fa tian'andriamanitra iverina ao aminy zanak'Israely. Saingy zao kosa izay nampijaly ny zanak'Israely, izay nampahora ny zanak'Israely, de zao no faizan'andriamanitra, no tsarain'andriamanitra indray. Rehefa azonao zay efim-panahy zay manao hoe tsy tian'andriamanitra ny firehariahana, tsy akasitrahan'andriamanitra ny fanompontsampy, tsy akasitrahan'andriamanitra ny etraketraka, ny eritreritra, ny famonon'olona tahaka zay nataon'ny Babiloniana. Dia manamarika izany ara ny andininy fahaefatra sy ny fahadimy. Izy manao hoe am'zany andro zany, am'zany fotoana zany dia ho avy ny zanak'Israely, eny andeha izy sady hitomany any am-pandehanana ka hitady an' Jehovah andriamaniny, ary anontany manao hoe aiza ny lalana makany Ziona. Ry havako, 70 taona ny zanak'Israely babo, ary tsy nampoiziny ny zavatra hitranga. Ody izy miaravan'ny Babilona andeha ho any amin'ny taniny any Palestina. Tsy fantantsonina ny lalana makany ary, satria taranaka efa 70 taona ny ala tao amin'ny tanindrazana, zany hoe taranaka tsy nahita akory any Jerosalema, taranaka tsy nahafantatra akory any Jerosalema. Io no andeha no alefan'ny Kirosy manao hoe ndana am'izay nareo mody any amin'ny taninareo, mandehana miverina any amin'ny tanindrazanareo. Dia ametra-panontaniana izy ireo manao hoe araiza moa ny lalana makany, tsy tadidy retsolo ny lalana makany. Zay le andininy fahadimy manao hoe hanontany ny lalana makany Ziona izy, zany hoe ametra-panontaniana izy hoe aiza moa ny tanindrazantsika, aiza le lalana makany an-tanindrazantsika, satria tsy tadidiny intsony zany. Ary ny faharoa de zao, hitomany eny am-pandehanana izy. Inona ny hoe hitoma, inona ny antony hitomany iny ny Joda na ny zanak'Israely eny am-pandehanana raha andeha ody any Jerosalema izy? Voalohany, very ny teniny, very ny identitéany. Raha toa ka mamaky ny bokin'ny Ezra sy Nehemia isika, ka rehefa nova tonga any an-tanindrazana izy ao bokin'ny Ezra sy Nehemia, rehefa novakina lay lalàna, novakina indray lalàna mifehy ny Joda sy ny zanak'Israely, de nitomany izy ireo. Nitomany izy satria na ny teniny aza tsy azo intsony, satria ny teny Babiloniana, ny fomba Babiloniana, zay nitezana reo taranaka teraka tany Babilona, de nitomany izy. Nitomany izy nikaroka indray ny identitéany hoe iza moa zahay Andriamanitra, aiza ny teninay, inona ny teninay, ahoana ny fombanay. Ary izay le dikany teny manao hoe hitady an' Jehovah andriamanina izy, satria ny Andriamanitra fantany na ny kolotsaina nanabeazina azy tany Babilona dia ny kolotsainandry Belambandry Marodaka. Fa rehefa iverina any Jerosalema izy de ametra-panontaniana hoe iza kaiza n'Andriamanitra nanafaka anay zany, iza lay avena, iza lay Jehovah, iza lay namonjy anay. Ametra-panontaniana izy eny am-pandehanana, hitomany izy hikaroka ny maha izy azy, hitomany izy hitady an'Andriamanitra hoe ahoana, ay moa ianao Andriamanitra nanafaka anay, iza moa ianao, fa tsy fantatra intsony, satria na ny bokin'ny lalàna de zao tsy tadidina intsony. Evako malala, ino no asehony zany izany famolaniana momba ny zanak'Israely zany? Andriamanitra ry havako de Andriamanitra fitiavana. Ny fihevitr'Andriamanitra tsy fihevitritsika, ary rehefa miasa Andriamanitra tsy misy mahasakana. Rehefa miasa Andriamanitra tsy misy mahasakana. Na inona ery ny fanjakana Babiloniana, na ahoana avo teknika ny fahalalana de zao nanapety izy, ary tsy nitsinona teo anatrehany fandaharan'Andriamanitra. Zany toko
ho atsika am'izao fiainana mandalo zao ny bokyny Jeremia mpaminany mamerina atsika amina lafin-javatra telo lehibe zany izy mamerina atsika amina lafin-javatra telo lehibe izy ny voalohany de izao Andriamanitra de manafaka ny mpanompony manafaka ny mpanompony am'izay rehetra mety ho endri-javatra mamatotra azy na fantrany io na tsy fahasalamany io na inona de zao Andriamanitra de Andriamanitra mpanafaka Andriamanitra azo ianteheran'Andriamanitra Andriamanitra azotsika iantorana amin'ny fotoana rehetra Andriamanitra atrainao seho amin'ny bokyny Jeremia io Andriamanitra io tsy Andriamanitra manadino anao zany tsy Andriamanitra manadino ny fanomeza tokony izay nomeny ny mpanompony ao amin'ny bokyny Isaia mpaminany moa de miteny indray maka na indroa maka mihitsy Isaia ny teny manao hoe indray mpimasy monja nafozako anao ary miteny ko Isaia mpaminany manao hoe mety manadino ny zanany noho ny vanivehivavy tena mety manadino izy Isaia tena mety manadino ny zanany noho ny vehivavy fa i Jehova kosa na Iave tsy manadino anao ary izay ndikan'ity teny faminaniana ity naveran'Andriamanitra ho babo ny zanak'Israely ho tezaina ho anarina ho ahitsy 70 taona fa izao tsy adinon'Andriamanitra izy tsy narian'Andriamanitra izy fa naverin'Andriamanitra indray tao am'ilay tany zay efa nanomeza ny toky any Abrahama manao hoe omeko anao sy ny taranako io Andriamanitra rehefa miteny de mahatoky ary miazona n'izany teny zany ravaka malala toko atsika ny bokyny Jeremia mpaminany manao hoe Andriamanitra de zao tsy manadino ny mpanompony manafaka ny mpanompony fa ny faharoa zay hotsika manao hoe ho fampahirezana anao rehefa avy ny tanisa ny antony tsy akasitrahan'Andriamanitra amin'ny Babiloniana isika dia mitaky toetra amitsika kosa Andriamanitra manome toky atsika fa tsy manadino izy fa ny faharoa de izao zava-dehibe amin'Andriamanitra ny faka lay maha isika izay nomeny atsika ny teny ny tany lay Andriamanitra ary nafaka ny zanak'Israely tamin'ny Babiloniana de tsy hoe nanome tany vaovao azy tsy zay mihitsy fa rehefa avany Babilônia izy de naverin'Andriamanitra ao amin'ilay tany izay fanapana tena iny hatramin'ny andron'ny Mosesy hatramin'ny andron'ny Abrahama zany hoe zava-dehibe amin'Andriamanitra lay maizy azy ny zanak'Israely maizy azy anjoda ny taniny ny teniny ny fombany ny fivavahany ny finoany la olombelona levako rehefa manafaka Andriamanitra dia tsy hoe manafaka atsika itsingevaeva eny amin'ny abakabaka fa manafaka atsika ary mampiorina atsika eo amin'ny tany zay itoeratsika zava-dehibe ny afaka ny antsoina hoe tanindrazana zava-dehibe ny antsoina hoe tenin-drazana zava-dehibe lay mahaizika atsika azo atoroana fa ny mahaizy azy ny zanak'Israely de tena avy amin'Andriamanitra mahadidio mihitsy Andriamanitra nanomeny zanak'Israely ny taniny Andriamanitra nanomeny zanak'Israely ny teniny Andriamanitra nanomeny zanak'Israely ny fombany sy ny kolotsaina ary zay mahatonga an'Andriamanitra nanafatra tamin'ny zanak'Israely manao hoe aza adonoinao fa apatsihivo ny taranakao asay voaverimberiny zao fomba izao raha afako hotsika manao hoe nahoana de zava-dehibe ny mahaizy azy ny firenena anankiray raha mijery ny tanindrazantsika isika mijery maha-malagasy atsika mijery ny ataotsika hoe isika de izao ndraindray very an'lay sotoavina tsara ny mihin'Andriamanitra atsika ndraindray tako ny mondialisation na ny fanatontoloana ndraindray very lay sotoavina zay fantatsika fa ny mihin'Andriamanitra atsika tao anatin'ny tantara tao anatin'ny vanim-potoana ela de tsapatsika manao hoe very be de be nge firenena nandalo fanjanahantany tsy Madagasikara rery be de be tao anatin'ny tantaran'izao tontolo zao de betsaka ny firenena nandalo zany hoe fanjanahantany nisy aza nandalo fanandevozana
nandalo an'izany daholo na ny tandrefa na ny tantaran'ny frantsay tamin'ny tantarantsika hoe ny gaulois na ny tantaran'ny anglisy ny écossais be de be a ny tantaran'ny allemand hatramin'ny fotoan'andro hatrany avanim-potoana ny antiquité de be de be reo firenena zay nandalo an'izany. Tsy Madagasikara reny koa aty Afrika betsaka any Asie betsaka ny japonais nandalo an'izany, sinoa nandalo an'izany, de Madagasikara koa nandalo. Fa izao ny olona ny ankabeazan'ny firenena de zao niezaka ny tahiry zay fantany fa lova tsara tamin'ireo ray aman-dreniny, tamin'ireo zay ataontsika hoe natsiarovany hoe maha izy azy. Fa Madagasikara de amy lafiny ataontsika hoe sotoavina de miavery tsikelikely ary rehefa very nefa iny lay sotoavina iny dia toy ny akoho fa heliny rivotra. Ny firenena tsy mba manadino ny tantarany de sanatriny zany tahaka ny olona vony Alzheimer, sanatriny zany tsy mahafantatra hoe andro inona moa zao sanatria, tsy mahafantatra hoe hoaiza moa za zany, tsy mahafantatra hoe iny any anarany ary. Ary tsapy zany a amin'ny rivotra iainantsika amin'ny vanim-potoana ankehitriny. Eto de apatsihiviny Jeremia mpaminany fa rehefa manafaka Andriamanitra de manafaka ny firenena ahatsiaro ny sotoavina zay nomen'Andriamanitra azy. Zanak'Israely de nitomany manoloanany hoe aiza le sotoavina, aiza le teninay, aiza le fomba tsara nanabeazana anay. Fa itsika mampitoana ankehitriny a de raha tsy mitomany akory, ndray tsy raha itsika akory ara ny tanindrazatsika, tsy raha itsika akory aza zay maha isika atsika. Marina fa zay maha isika atsika misy fomba sasany fanohitra amin'ny filazantsara, fa misy fomba sasany zay maha isika atsika de zao tena ny hafa ndray no mahatsiaro hoe zany fomba tsara na ve de na ny fomba fitafy fotsiny any ary, na ny fomba fiakanjo fotsiny any ary, na ny hira fotsiny any ary, ny baky-hira, ny ason'ny tanitsika, zany rehetrany zao tsy mampitomany atsika akory a hoe aizy zany zao. Afaka malala ny bokin'ny Jeremia mpaminany, raha mamaky ny bokin'ny Jeremia mpaminany ianao dia mamoa fo fitiava tanindrazana, mamoa fo fitiavana ny tantara, mamoa fo fitiavana an'Andriamanitra. Bokin'ny Jeremia mpaminany de mitonany olona hibebaka, mitonany olona hibebaka manoloana ny ota natao tamin'Andriamanitra, fa mitonany olona koa hibebaka no ny ota natao tamin'ny tanindrazana, mitonany olona hibebaka no ota natao tamin'ny mpiarabela. Zany ny hafa Jeremia mpaminany. Fa ny fahatelo avako malala zay tokony ho tsaronao dia lay fanavaozana fanekena amin'Andriamanitra. Hoy andininy fahadimana hoe avika maneke an Jehova amin'ny fanekena mandrakizay zay tsy ho adinony. Andriamanitra manafaka, fa ny antony nanafahan'Andriamanitra atsika ka iverenantsika ao amin'ilay fiainana miaraka amin'Andriamanitra de inona no antony? Anompotsika an'Andriamanitra hatramin'ny farafofonaitsika, anompotsika an'Andriamanitra amin'ny farafofonay. Zay no antony tahin'Andriamanitra, zay no antony anafahan'Andriamanitra, zay no antony amonjen'Andriamanitra mba anompotsika an'Andriamanitra mandrakizay. Afaka malala engane eo ampamakina ty mofonay ty ianao, eo ampanarahana ny mofonay no ampamakina ny bokin'ny Jeremia mpaminany de ho resy lahatra fa ny Andriamanitra ny Andriamanitra tsika de Andriamanitra manafaka, Andriamanitra tsy manadino, mety mandalo zavatsarotra tahaka ny zanak'Israely tany Babilôna fa manapetro, mety mandalo, mety misy enta-mavesatra eo Atsoroka, mety misy tebiteby lalovana, fa izao tsy reniny tompony teny farany fa Andriamanitra. Fa rehefa afahan'Andriamanitra ianao de afahan'Andriamanitra ho tonga inona de bokin'ny Jeremia mpaminany milaza, afahan'Andriamanitra ianao ho tahin'Andriamanitra isika ho tonga inona, ho tonga malagasy any. Rehefa afahan'Andriamanitra ianao ho tonga inona, ho tonga mpanompon'Andriamanitra. Rehefa afahan'Andriamanitra ianao ho tonga inona, hanao fanekena hiaraka aminy. Afaka malala meteza ahatoky an'Andriamanitra, meteza hiankina amin'Andriamanitra.
ny sampy, ny freareana, ny zavatra tahaka zany tsinitsinony zany. Ny tompony teny farany de zao ny mpanompon'Andriamanitra miankina amin'Andriamanitra. Mety iza afaka malala hiankina amin'Andriamanitra, mety iza hitodika amin'Andriamanitra, mety iza hibebaka amin'Andriamanitra. Ny tompo afaka malala hampahery anao ary atsiarovanao fa tsy manadino, tsy manary, tsy miova fa mahatoky Andriamanitra. Vavaksika tompo ampisaotra anao zahay nohony amin'ny soratra masina zay manazava sy mampahery anay fa Andriamanitra tsy manadino ianao. Andriamanitra tsy mankasitraka ny fireharehana, Andriamanitra tsy mankasitraka herisetra fa Andriamanitra fitiavana, maika hanafaka, maika hamonjy, maika hampahery ary maika hamerina anay amin'ny lalana tsara ao aminao Andriamanitra. Tompo, raha manadino anao zahay, mamindrafo aminay, avao zay zahay. Fantatray tompo fa ny fihevitrao tsy fihevitray ary mety tsy ho takatray ny lalana hitondranao fa mazava kosa ny soratrao masina ny faminaniana zay nomenao anay tamin'ity mofinainay ity fa ao aminao no misy ny fifaliana, ny fanatenana. Ankehitriny zay tompo, vavaka ho an'ny tokantrano tsirairay, atao fitianao Andriamanitra, afao am'izay rehetra mety ho fatorana, am'izay rehetra mety ho hita mavesatra, afao am'izay rehetra mety ho olana mamatotra azy ny tokantrano tsirairay. Ny sambatan'olona tompo, afao fa ao aminao no misy ny fahafahana, zay tariny fanahinao no hitoeran'ny fahafahana. Ary ataovy mpanomponao mahatoky zay tompo. Ataovy mahatsiaro fa ny antony nanafahanao anay, ny antony hitahinao anay, ny antony hanomezanao anay fahasoavana de mba hahatonga anay afaka manompo anao, hahatonga anay ho tianao mihoatra ny zavatra rehetra, hahatonga anay velonao anao sy velona ho an'ny hafa. Mitoera mandrakariva ty anatinay Jesoa ary azony zay fa tsy mahazona anao. Tehirizo ho mpandresy, tehirizo ho masom-piainana ao aminao Andriamanitra. Ty atolotra ianao ny dera sy ny lazary ny voninahitra fa mitoera mandrakariva amin'ny fiadananao ty anatinay. Misaotra Jesoa. Amen.